Manatra ny fiarahabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fandarana dinika amin'ity androany ity. Eto am-piandohana dia manasa anao ampanajana anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Fotoana izay hamakafakana ny zava-misy eto amin'ny firenena mahakasika ny fitantanana raharaham-panjakana sy ireo tranga maro samihafa eto amin'ny fahitalavitra ny MBS sy ny onjam-peo MBS moa no andehanan'ny fandarantsika. Andriamatoa Radraparaoelina no vahintsika amin'ity androany ity. Miarabanao Monsieur le maire. Dia miarahaba antsika rehetra ary misaotra an'Andriamanitra tsika tafiona. Misaotra manokana ny MBS mandray anay amin'izao fandarana dinika izao ary izay tratreo mpisakafoanana moa dia mirary anareo azo tomana tompoko. Monsieur le maire Radraparaoelina, maire-ny commune Ampitatafika fa androany dia mahafilohan'ny fikambanany ben'ny tanàna eto Madagasikara anao no anasako anao ato anatiny ity fandarana ity. Raha sitraka ao dia iroso avy hatrany tsika ao anatin'ilay resadresaka mahakasika ny zava-nisy momba ny AVCOI izay fionanareo ben'ny tanàna aty amin'ny ranomasimbe Indiana nandritra ny andro maromaro ianareo no nifampidinika aloha hevitra ny resahana ny hoe ametraka vina mazava sy vina iraisana ho an'ireo ben'ny tanàna sy ny fikambanan'ny ben'ny tanàna ao anatin'izay Océan Indiana izay. Ho anareo manokana indrindra fa fikambanan'ny ben'ny tanàna eto Madagasikara, nanahoana ny fahitanareo ny fifandanjana ho an'ny commune any ivelany sy ny commune eto Madagasikara? Satria moa fikambanan'ny ben'ny tanàna izay mahatonga ny tenanay ho filohan'ny fikambanana dia taorian'ny Oktobra 2024 no niforona. Dia mazava ho azy fa iny zany ny fivoriana voalohany niarahan'ny solotena fikambanan'ny ben'ny tanàna izay ny tenanay no solotena azy amin'ny mahafilohan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna niaraka tamin'ny Association des villes des collectivités de l'Océan Indien izay le hoe AVCOI. Izy io dia ahitana ny Nosy Seychelles, Maurice, Mayotte, Madagasikara, Comore. Manahoana ho ianao le fandanjana satria izay ny tenanay vao nanatrika ny fivoriana io dia hita aloha fa tsika sy Comore zany no vitsy olom-boafidy indrindra ao anatiny. Zareo ao amin'ny Île Maurice no tena be da be ary tonga teto nandritra ny fotoanan'ny fivorian'ny AVCOI iny ny ministre ny collectivité. Any Maurice moa tsy décentralisé fa ny azy collectivité dia tonga teto mihitsy andriamatoa ministra nanaraka an'iny fivoriana iny. Zany hoe raha atao amin'ny teny tokana dia hoe arakarak'le lanja ara-ekonomika ve no mahatonga ny isan'ny mpandray anjara ao anatiny. Ny tombony tao anatin'iny dia nangataka ny tenanay hoe mba hiditra amin'ny alalan'le fikambanana. Tsy mahazo nanatrika an'ilay assemblée générale moa satria tsy mbola mpikambana. Fa nitondra kosa ny an'le mba etaeta hoe ampidiro ary ny commune hafa dia nangataka ny idiran'ny commune izay tantanan'ny tenanay sy ny commune Ambohidratrimo. Dia ireo zany aloha nitafiditra tao anatin'ny assemblée générale. Nangataka ihany koa ny idiran'le association mihitsiny ao anatin'le izy dia voaray fa hodiniana. Dia nangataka ihany koa ny idiran'ny faritra ao anatin'ny Association des villes de collectivité de l'Océan Indien dia napiditra ny tenanay taty amin'ny resaka alohan'ny assemblée générale zany dia napiditra ny faritra Analamanga. Dia le faritra zany tena mbola lavidavitra kely izy zareo fa le association ty no hodiniana akaiky ny ampidirana azy. Ao anatin'izay zany dia mahafirenena ataontsika hoe nositsika fa hita ihany ny fahasamihafana ara-ekonomika. Dia ny antsika ny commune anankiray zany dia mandoa 550 € isa-taona. Izay zany no cotisation tsy maintsy aloha isa-taona io. Zany hoe manodidina ny 2 460 000 ariary eo isa-taona zany tsy maintsy aloha. Misy tombotro ngeza be izy io satria rehefa tena tafiditra ao zany herintaona zany tafiditra dia amin'ny faharoa taona amin'izay afaka manatrika ny assemblée générale ary afaka mifidy tanteraka. Dia ao anatin'izy io zany dia misy fifanampiana ara-bola. Ny tanjona ao anatin'le AVCOI raha hitantsika tamin'le ataontsika hoe information nomena iny dia misy an'le hoe économie circulaire.
régional satria niraisina ho région zany a reo commune mpikambana zay zany ny tena tanjona ao anatin'le izy fa fikambanana nendry zareo efa lasa lavitra matoa ministra ny mihitsy tonga eto a fa ny tsika zany a ataontsika hoe vao eny am-pandanana fanatsarana azy ny tsika fa efa betsaka ny commune tafiditra ao anatiny a Fort Dauphin, Nosy Belleville, commune urbaine Antananarivo, ny Fianaratsoa, eo amin'ny 12 zareo, de miditra zany zay aty aoriana de lasa 14 zany am'izao. De mbola ho alefany zareo a lay amin'ny alalan'ny mail lay fiche d'adhésion idirana zany fa efa tapaka tao anatin'ny assemblée générale fa tafiditra reo commune roa reo, rural moa Ampitatafika, urbaine Ambohidratrimo. Eo am'izay resaka hoe fa samy hafany zay indrindra monsieur le maire, ndresaka ianao hoe lasa lavitra be ry zareo raha eo amin'ny resaka toe-karena fa ho an'ny commune eto Madagasikara, manahoana ny fahitanareo an'le resaka hoe fifandanjana ara-toe-karena zay indrindra, inona mety ho sakana mahatonga antsika hoe tsy lasa lavitra sy tsy mitovy amin'ireo commune mivondrona ao anatin'ny AVCOI reo? Raha ny antsika manokana aloha raha nandritra an'le fivoriana azo natrehana de eo amin'ny rafitra fitantanana mihitsy le resaka administration de hita hoe mavesatra ny eto Madagasikara afaka manome ohatra ve? Fitsinjaram-pahefana io resaka famoahana vola, resaka prévision na décaissement ho an'ny zareo zay mampiasa ny trésor de ndraisan'ny zareo somary mavesatra ny Madagasikara. De eo koa le resaka subvention de fonctionnement ny azy matanjaka kokoa zany le subvention. Raisina zao misy voaben'ny tanàna vo heritaona zao ao Île Maurice, raha tsy diso ben'ny tanànan'ny Codan izay, de le ponina somary vitsivitsy fa le vola ao anatin'le commune tangana be de hitanao am'izay fa tsy mitovy mihitsy le heritsika zany, misy tena mahasamihafa azy mihitsy zany. Inona tsy ahafahantsika mampiatra ny politika apetraka ry zareo any ivelany no atsika vondrom-bahoaka patry tsinjaram-pahefana eto Madagasikara, monsieur le maire? Fahitako azy aloha zany de hoe mila manana toerana tsara aloha zany ny collectivité ao anatin'ny loi de finance. Le tena hoe mba vola tena hanampiana an'le collectivité. Am'izao aloha efa hita hoe misy ezaka be ary efa mipaka mihitsy ny hatsarany any amin'ny collectivité. De mila ihany koa mifampatoky. De mila afainganina ny resaka fampiofanana, ny tantsorika fampiofanana. Zay isaorana be da be ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny alalan'ny tale général ny NDDL sy ireo ekipa mpampiofana. Fa tena mandery zareo mitety faritra manao an'izay tena hoe ahafaingana ny fahalalan'ny ben'ny tanàna amin'le décret sy le lalàna izay tokony ho fantatry ny ben'ny tanàna farafahakeliny ahafahany mamita ny fempotaona nisany 5 taona ao anatin'ny ara-dalàna. Eo am'izay indrindra monsieur le maire, nanomboka tamin'ny fivorianareo fihaonana voalohany no nangataka fihaonana tamin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ianareo fikambanan'ny ben'ny tanàna hatramin'ny androany, mbola tsy voaray ianareo ina mety ho sakana mahatonga an'izay hoe tsy fahazahoanareo rendez-vous angamba ny marimarina kokoa am'izay filohan'ny fanavozana zay? Tsy marina. Ny fikambanan'ny ben'ny tanàna vao niorina de nampafantatra tamin'Andriamatoa filohan'ny fanavozana de tonga de niraisiny teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Tamin'io mbola korotandrotana le birao. Avy eo ny birao nasionaly fotsiny tamin'ny fa 24 ny volana Desambra 12 ora sasany niraisin'Andriamatoa filohan'ny fanavozana tao amin'ny rihana faharoa teny Iavoloha afaka tena ny fampiresaka tsara.
tsy marina zany zay. Fa le tamin'ity taona ity 2024 iny zany a nisy daty anankiroa zay. Ny anankiray a nangatahan'ny ben'ny tanàna, ny fikambanan'ny ben'ny tanàna, de ny teny Andriamatoa filoha hoe tena repotra. Ny daty faharoa indray a izy ny nanome azy, de nialatsiny izy avy eo hoe tena tsy tratra le izy. Fa nampanantena kosa nefa izy ho antsika ben'ny tanàna hoe ho raisina amin'ny fomba makotrokotroka isika ben'ny tanàna, fa handamina ny fandaharam-potoanany a ny filohan'ny fanavaozana. De amin'ity taona ity zany a azo antoka fa ho raisin'Andriamatoa filoha ny fikambanana. Inona ny tena tanjona ao anatin'izay fihaonan'izay, monsieur le maire? Ny tanjona aloha de hoe misy teboka iraisany. Ao zany le hoe mba maharary ny ben'ny tanàna. Ohatra hoe ny Atso-Jay. Satria moa matoa ben'ny tanàna zany de tiam-bahoaka. Nefa ny lalàna eto amintsika de hoe na miditra amin'ny antoko politika na mandeha amin'ny heriny manokana. Izay maro ianetona hoe tsara ihany ao anatin'ny concertation raha tsy asiana intsony ny indépendant. Fa aloha mba samy ao anaty antoko daholo satria misy rafitra le izy zany satria politika ty resahany ty. Etaeta moa zany iny, anary ery iny fa tsy andry fikambanana tao. De zay le maharary. Ny faharoa ihany koa eo koa le ohatrany hoe fahatongavan'le subvention de fonctionnement. Ny commune sasany 25 millions d'ariary. Ny commune sasany 30 millions d'ariary. Isa-taona io? Isa-taona io. De efa tena niresahana tamin'ny filohan'ny fanavaozana mihitsy zany ary tena isaorana be da be anazy a. Tena hoe ray aman-dreny izy ary tena nihaino ary nandray. De niteny mihitsy hoe ho jerena le latsaka fa misy tsy mety ao. Fa tokony hitovy daholo a ny mombantsika vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana zany. De ao koa ny resaka hoe le resaka passation marché public na iny koa ny teny anazy hoe manana olana ny ben'ny tanàna. De ao le hoe alako bika tsy tiako tare ka mety tonga hatrany amin'ny hoe fanagadrana. De niresahana azy de name vahaolana tsara ihany koa izy. Tena zay zany le de avy eo a le fikambanana koa temban'olotra sosikevitra. Sosikevitra teboka iombonana. De avy eo a misy tsy iombonana satria arakaraky ny tanjaka ara-ekônomika an'le commune. Raha miresaka zao tsika ny commune Ambohimbary zay manana orinasa ngeza be, zany matanjaka be ny vola ampidirany atao hoe responsabilité sociétale des entreprises na le SRE tonga hatrany amina miliara d'ariary isa-taona. Ao koa nefa nyreto commune manana harena kibon'ny tany. De ao koa ireo commune manana ny ataontsika hoe ny harena manga, ny hazan-drano. De reny zany mba samy manana ny faniriany avy tsirairay. Eo koa ny toeran'ny commune manoloana ny fokontany. Zay hoe angatahana amin'Andriamatoa filoha hoe sao de mba mety any a ampidirina mihitsy ny vohitra. Raha ny fokontany ary zany de membrement fanjakana satria tantanin'ny délégué d'arrondissement amin'ny alalan'ny districta. Alao indray ary ny vohitra mba atao démembrement ny collectivité territoriale décentralisée. Alao ny lehibe ny vohitra mihitsy ny rafitra vohitra no rattaché direct amin'ny commune. Ny vohitra manko no raha tena mijery tsika ny vohitra ny tena hoe mahasolo tena ny vahoaka. Zay ny de anisan'ny hevitra hoentiny zay hoe raha raisiko ohatra hoe le passation marché public. Marina fa manana an'le ny zay association na ny entreprise individuelle io de mandoa an'le 8% am'le impôt am'le resaka passation marché public any ministère ny économie et finance. Fa kosany a raha ety amin'ny collectivité le izy de mafy be. Zany hoe le seuil an'le passation marché public zany a ho angatahana amin'Andriamatoa filoha mba hanaovana réflexion hoe sao de mba omena fahafahana kokoa le commune satria misy zao ny ala-jaza. De ny teny hitarainan'ny olona zao raha ny commune hiadidin'ny tenanay a de ny hoe ampivo jiro. De efa nanampy zay 10 ambin'ny folo
tapitra eo fa ankoatran'ny 5 tsy maintsy manao passation marché public am'zay. De eo le olona. Eo le olana. Manao passation marché public anefany avy 2 eny. Ndraindray ary avy 3 eny. Procédure manao ahoana? Mihoatra am'le hitanay any amin'ny grossiste le ohatran'ny hoe jiro cobra reny. De voatery tsy maintsy azavaina an'le olona zany hoe hatreto ny azo atao fa ny eto indray aloha de mbola miandry nareo. De miteny le olona hoe de ahoana rehefa andriampahalemana koa ve miandry monsieur le maire? Ka ity manahirana ity satria misy zavatra tsy maintsy misy fomba fitantanana tsy maintsy arahanay. De zay zany le mampavesatra an'le izy de tsara zany mba hoentina satria fanavozana moa tsika zao hoe. Tokony zany zay vola raha manome ny fanjakana foibe ohatra ny fond de développement local. Tsy maninona iny vola iny andeha anaovana passation marché public. Raha ohatra manome ny PTF ohatra hoe AFD, ny Banque mondiale, nareo partenaire miaraka amintsika ireo arabe ireo, tsy maninona andeha ataontsika passation marché public. Fa raha kosa ny amin'ny ressources propres interne ny commune na le hoe RPI aleo mba tonga de isitraka le vahoaka. Izay le hoe tamberina andraikitra. Fa raha io zany mbola endrasana an'ity hoe passation marché public ty de mafimafy io. Efa noentina zay isosikevitra zay niaraka amin'ny vorotan'ny solontenan'ny ao ministère-ny économie et finance zay. Ary tena isaoranay rapoera-tsaina mihitsy amin'ny alalanay ben'ny tanàna fa tena nieno zareo. Anisan'ny nienony zao de hoe amin'ny fotoam-pahavaratra ka ny lalana hitanareo hoe rava tamin'ny fotoam-pahavaratra de manaova PV de manaova constatation de atero any amin'ny lehibe isan'ambaratongany de rehefa tonga ny vola ka manana an'le vola fahafahana manao nareo tonga de miroso amin'le asinareo. Satria zany efa mba hita tamin'le fotoam-pahavaratra hoe ity vaky fa le ety manana mbola tsy tonga. Efa tena ngeza be zany, tena hoe mifampihaino zany. Ary zay ny tena hitako hoe mahafinaritra amin'ity ben'ny tanàna ity. Tena lasa mifampihaino daholo zany satria mahatsapa tena hoe raha reto nosy ato anatin'ny océan Indien efa taraiky be tsika. Amin'ny lafiny maro tena efa taraiky be tsika. De samy mahatsapa angamba hoe samy mba te tondra ny anjara biriky hoe afangano de hita hoe tena mifampihaino zany ary tena isaorana be da be isaky ministera indrindra Andriamatoa Filoha ny fanavozana. Eo am'izay indrindra monsieur le maire hoe raha ny vaovao eno sy ny feo mandeha dia misy karazana fikasana fikonokononana fanonganam-panjakana nataonareo ben'ny tanàna ary isan'ny sakana ho an'ny fifampiresahanareo tamin'ny filohan'ny fanavozana zay ka nahatonga ilay daty indroa ny sesy naverina eto ianao anamarina na andiso izay vaovao izay tompo. Diso tanteraka le izy. Ny fikambanan'ny ben'ny tanàna zay tarihan'ny tenanay miaraka amin'ny birao nasionaly misy daholo ny faritra 13. Misy vice président daholo reo. Ary mahatsara n'ity fikambanany ity vidiana tao anatina latsabato miafina fa tsy nitendrena samy ben'ny tanàna. De manany heriny lay hoe ny vidiana tamin'ny latsabato miafina. Tsy nisy na ben'ny tanàna anankiray ary ka nikenikeny nanonga-panjakana. Fa avy aiza ary ny voan'le feo. Eo indrindra. Avy amin'ireo olona ny faninana taminay ka tena resinay tena hoe tena miala maina de tsy maty voalavo kibo de miezaka mandoto le fikambanan'ny ben'ny tanàna. Fa reo na andoto taky ninona ary na mbola averina ary ny fifidianana afa-baraka tanteraka reo. Vao maika reo afa-baraka. De any ny fisoparana atao satria manana andraikitra ary manana fahafahana miresaka amin'ny membre ny gouvernement de alefa le tsao rehetra. De efa tafaresaka tamin'ny ray amin'ireo mpiara-mitantana amin'ny Andriamatoa Filohan'ny fanavozana ny tenanay. De nanazava tamin'ireo manamboninahitra ray amin'izy efatra amin'ny rahalahy. De tena resy lahatra mihitsy ny ray amin'izy efatra amin'ny rahalahy hoe tena fandotona nareo le izy.
Ny tao anatin'izay manko de nisy fanontaniana hoe iza mamatsy volanareo mahatonga anareo hoe afaka miakatra ty Antananarivo renivohitra. Rehefa aty de mahavita mihetsika. Ny fitiavana tsy mahalava tany. Tianay miaona amin'Andriamatoa filohan'ny fanavozana, manao zay heriny ny ben'ny tanàna avy any amin'ny faritra tsiraray mba hiakatra mba hiaona amin'ny filohan'ny fanavozana. Ary raha nisy ara tamin'izany fotoan'izany de hoe aleo ferana 50 fotsiny. De ny tenanay amin'ny mahafilohan'ny fikambanana azy de ny teny hoe tsy mety zany. Satria tsy isan'andro ny eo amin'ny filohan'ny fanavozana mba na fanatritava fotsiny arany de efa hoe nitavan-dralahy mandrandrana nitavan-dralahy. De efa hely lehibe ho an'ny lehibe ny tanàna zay. Mba mahatsiaro izy hoe manana ny asiny zany be ny tanàna zany fa tsy izay olona rehetra tay atao hoe anahivaiva ny lehibe ny tanàna de afaka manahivaiva daholo. Na hoe raha misy ny fanenjehana ara-pitsarana de na olona deux barrety ary mpitandro filaminana deux barrety ary de afaka misambotra be ny tanàna. Zay zany de mampalahelo ny ankamaroan'ny be ny tanàna zay hoe tena tsisy mihitsy maha olom-boavidy atsika fa tena tsinitsiniavana tsika. De zao fitondrana fanavozana zao kosa aloha tena manome lanjanay. Manome lanjanay satria zareo zao manome an'le hoe carte professionnelle alainy any amin'ny imprimerie nationale de soniaviny lehibe isan'ambaratongany. Zay zao be ny tanàna zao de niteny ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana hoe didim-panjakana nametraka anareo teo de didim-panjakana koa zany ny analana anareo raha sanatria ka manao adisona ianareo. Ka vao marina fa tena nanao adisona nareo. De lasa afaka mifantoka amin'ny tena asany amin'izay zany lehibe ny tanàna. Fa io manko rehefa be da be le tebiteby de lasa tsangan'olona fotsiny ao anatin'ny commune. Fa ny vatana fotsiny mandehandeha fa ny saina maneritreritra hoe anahoana ary za ty raha pitso raha afaka pitso. Miresaka be ny tanàna tsika fikambanana be ny tanàna eto Madagasikara isan'ny nanaitra ny savorovoro ny tranga teo anivon'ny commune Antananarivo mahakasika ny resaka indemnité de logement. Saika hoe ho an'ny commune Antananarivo renivohitra zay fa raha ho anao amina mahafilohan'ny fikambanany be ny tanàna n'Andriamatoa Radraparaoelina manahoana ny fahitanao an'io, mety ho zakan'ny commune ve io fanapahana zay nivoaka io, mety hanahoana ihany koa ny fandaminana raha ho anareo commune zany manoloana an'ity resaka indemnité de logement Antananarivo renivohitra ho ny efa nahitantsika savorovoro. Mizara roa ny fitantanana ny commune. Misy tantanan'ny trésor ny volany. Misy banque primaire ny volany. Raha ny ao anatin'ny constitution aloha raha tsy diso article 3 na article 5 izay de manana ny fahaleovantenany ara-pitantanana sy ara-bola tanteraka ny commune. Fa kosany tsy maintsy mandalo ny conseil communal ny fangatahana. De indray hoentina any amin'ny contrôle de légalité de any amin'ny district iny. Isaorana be da be Andriamatoa filohan'ny fanavozana. Matetika miteny an'izay eto foana satria aiza tokotra moa ho anay zao be ny tanàna efa 9 taona. Indemnité de logement voasoratra ao anatin'le décret 2014-020 14 000 ariary. Aiza eto Madagasikara reny mba misy logement isam-bolana na 14 000 ariary. Tena intsiny kosa aloha izy. Ary mbola namafisin'ny Andriamatoa ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny atitany de namoaka circulaire izy. De ny anazy tonga de nasiny hoe minima 14 000 ariary, maxima 200 000 ariary. De arakaraka le fahafahan'le commune io. Zahay raha 9 taona 14 000 ariary ny raisinay teo foana. De arakaraka le fahafahan'le commune zany io. De samy mahalala ny kitapom-bolany avy ny tsirairay. Mahafinaritra be le hoe andeha atao 200 000 daholo. Fa ataovy ary ny multiplication. Raha ataontsika hoe piasa 3,000 sao de tonga de mitanjaka le commune fa tsisy ninina atao tsony. Satria tsisy vola araka an'izany. Raha ny fomba fijery aloha zany fa samy manana ny tanjany ny commune. Ny anay de efa nitapahan'ny filan-kevitra communaly. Ny anay efa niatra efa 2 volana lasa zay
hatramin'le fampiakarana 14% karama efa niatra 3 volana lasa zay de atao tsikelikely ny fanatsarany mba isiany rispo ho amin'ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny commune arakarak'izay takatra ny kitapom-bolan'ny commune nefa zany. Mahakasika an'le resaka fidiram-bola no hidirako satria mifandraika am'izay ihany hoe inona moa zany tena fidiram-bolan'ny commune de manahoana am'izao fotoana zao raha ho an'ny commune Ampitatafika zay tantaninao zany zao atao anatin'izay enim-bolana zay nanahoana ny fidiram-bola zany tao anatin'izay fotoana zay masahana ny filana ve ny fidiram-bola eo anivon'ny commune inona ny tena fidiram-bola ho an'ny commune? Fidiram-bolan'ny commune de ao amin'ny sehatra ara-teknika ahitana ny fanorenana ny mety ho fanasaziana ihany koa am'ireo nanorina tsy nahazo lalana. Ny fidiram-bolan'ny commune ny tsena, ny carrière, ny légalisation, certification, de ny hetra. Zany zao no tena anisan'ny hoe fidiram-bolan'ny commune zany. Fa misy kosa commune any amin'ny faritra zay manana an'le arena manga de reny mbola miampy. Misy moa no manana ressource minière de reny mbola hafa koa reny ny zany matanjaka be. Nanahoana atao anatin'ny enim-bolana zay nahaloka karama isam-bolana aloha de nahaloka napisy isam-bolana zay le izy ary tsy maintsy mijery ao anatin'le fitantanana hoe ahoana ny anatsarana azy. Raha ny commune tantananay manokana zao de novaina miditra amin'ny 7 maraina de mirava amin'ny 3 sasany de nasiana atsasakadiny mba sakafo toanaina de mame fanampiana mba nataterana an'izany ny commune. De nampiana andro sabotsy misokatra manomboka amin'ny 7 maraina ny commune Ampitatafika de mikatona amin'ny 1:10 atoandro. Mba ho fidiram-bola ve zay? Mba ho fidiram-bola zay satria ny zavatra tsapa aloha de hoe le sosialy tao anatin'ny fitondrana teo aloha indrindra tena hita mihitsy hoe mihamantra le vahoaka. Tena be da be mifangatanao na tsy andraikitry ny commune ary de efa lasa tena malahelo mihitsy ny fitsaboana ny hofatrano tsisy idiran'ny commune zany, ny olona miteraka any amin'ny hôpitaly tsisy idiran'ny commune zany nefa maha sosialy azy de tsy maintsy mijery. Reo tsy manako hoanina tena misy tena tsy manako hoanina tsy maintsy mijery. Tamin'ny faraparan'ny fitondrana teo aloha zany tena hita mihitsy hoe tena nena antra ny totongana le vahoaka amin'ny ankapobeny. Misy foana moa ny tena tonga de manao flesy miakatra any an-danitra ny arkareny fa raha le vahoaka amin'ny ankapobeny tena nesahirana le vahoaka. De lasa nena tanjaka be zany le sosialy ka raha sosialy tokony aharitra herintaona anatin'ny budget primitif enim-bolana de tapitra. Ry tena mafy be mihitsy le izy. 10 volana raha ela indrindra de tapitra le izy. Fa zay mahazo aloha faly, zay tsy mahazo ndray de tena malahelo. Akory moa atao fa de hatreo ny azo atolotra. Fa ny resaka subvention ve nandeha araky ny tokony izy tamin'ity taona ity monsieur le maire? Isaorana be da be fa tena mety tsara. Mizara fandehanana indroa izy io. Ny voalohany mandeha amin'ny farany 3 volana voalohany. Ny faharoa farany 3 volana faharoa. De samy efa naray daholo. De samy falifaly. Commune rehetrarehetra ve nareo ao anatin'ny fikambanana ben'ny tanàna mino amantsy fa mifampiresaky nareo commune rehetrarehetra ve misitraka an'izay daholo? Efa nahazo daholo aloha. Raha nitatitra tonga ty aminay birao nasionaly efa samy nahazo daholo. Fa mbola le maro-bola teo aloha ihany le 30 millions d'ariary efa ndraisana tamin'ny andriamatoa PRRM izy io de teny mihitsy izy hoe hijery zay fomba ampiakarana any subvention io zany satria efa tamin'ny 2017 io 30 millions d'ariary io
hatramintsika 2026 zao. Izany hoe 7 taona taty aoriana mbola tsy niova ihany satria izy io sarindray mipika isan-taona. Ndray mandeha isan-taona io dia nangatahana aminy izany hoe miakatra amin'ny fiainana dia nanaiky tanteraka izy fa hijery izay azo anampiana satria 4.5 isan-jato ao anatin'ny loi de finance initiale no natokana ho an'ny collectivité dia iny efa nakarina raha tsy diso 20-24%. Dia le fiantraikan'izay zany zao no andrasana. Fa na izay efa fanovanana amin'ny loi de financiaire dia efa mahavelom-panantenana ho anay ben'ny tanàna. Ivirena kely lay resaky monsieur le maire teo mahakasika an'ilay hoe tsy tokony hisy intsony ny indépendant amin'ny firotsahana fifidianana manaraka rehetrarehetra ho resahana ao anatin'ny concertation. Inona no mahatonga an'izay tsirikevitra izay ho an'ny monsieur le maire? Eny ianao fantatra aloha zany hoe tao anatina antoko politika, fa inona mahatonga anao hiresaka izay hoe aleo tsy ho hisy intsony ny indépendant? Raisiko ohatra hoe any amin'ny zareo mpifidy lalàna resahana le taxe momba ny motorisé teo, le hoe ny moto, ny bisikileta mandoa taxe. Fa iza nanangatanana tamin'ireny? Tsy le mbola tompona andraikitra amin'izao ve le député ihany ny maro anisy? Dia iza indray no tsy tia azy taty aoriana? Tsy le zareo ihany ve no tsy tia azy? Dia rehefa mahita hoe mitroatra le vahoaka dia manao an'izay fihetsika zay. Raha ohatra ka tena anatina antoko politika ka tena mipetraka ny lalàna dia mijanona ao anaty antoko politika, fa tsy hoe omaly volomboasary. Dia amin'izao miaraka amin'ny fanavoazana dia mivadika aty amin'ny fanavoazana. Fa tena mifoha maneritreritra tokoa raha ve tena aty amin'ny fanavoazana? Dia tokony tazomina zany le izy dia hevitra no alaina fa tsy loko no lalaovina. Raha mikasika ny aty amin'ny ben'ny tanàna dia lasa diso fanantenana lay mpitondra ny faratapo mihitsy mety diso fanantenana satria rehefa ny indépendant mibetsaka dia manaraka fotsiny anie. Aty indray hono ny fitsokan'ny rivotra politika lasa ny daholo. Fa rehefa misy tena hoe rafitra ara-politika mijoro dia mivory ny birao politika dia hoe zao no toerana misy antsika dia samy manasongadina an'iny daholo. Dia mitovy zany eto Madagasikara ny antoko politika izay manao kongresy mira olona anankiray mandeha indépendant tena mitovy tsy isy valaka mihitsy. Ry mandany vola manara-dalàna mahazo ny numéro nananganana azy teny amin'ny ministeran'ny atitany. Ny anankiray tampotampoka eo te hanao fifidianana teo candidat fa manam-bola dia mitovy zany zay. Dia izay no mahatonga le izy goragora. Fa tsy midika akory zany hoe tsy tiany indépendant fa sosokevitra iny hoe raha hanatsara an'le izy haneriana any zany. Fa io mety foana eo ny fifidianana eny anivon'ny vahoaka. Zay indrindra mantsy. Eny ary le resaka tsy fandriam-pahalemana idirako vetivety aloha ny idirantsika teo ao anatin'ilay resaka politika. Manahoana ny fahitana Andriamatoa Radraparaoel n'ity resaka insécurité izay manjaka mampiroro ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ity. Tao amin'ny commune nisy anao ve tantanao ve efa nisy tranga resaka halajaza ny resantsika eto? Isaoran'Andriamanitra fa mbola tsy nisy mihitsy. Nisy intox zay nandeha tamin'ny Facebook hoe misy lohan'olona roa tapaka hono eo amin'ny tany Menabe eo amin'ny conteneur. Dia namarin'ny gendarme, namarin'ny commune ny fokotany tsy misy an'izany. Tsy mbola nisy alajaza mihitsy teny amin'ny commune Betatafika. Fa ny zaza tratran'ny alatra no misy teny. Ohatrany hoe commune Betatafika zao efa nanatitra ankizy nangalary nanaterina tamin'ny Fianaratsoa. Tena namoaka vola mihitsy ary nandeha tamin'ny tomobilan'ny commune mahadidio mihitsy satria ny aina avy amin'Andriamanitra. Sarobidy loatra le aina. Ankizy kely 7 taona. Ao koa misy aterina any Ambositra.
misy aterina any Andramasina, misy aterina any Tsororomandidy, misy mandatsaka eo amin'ny gendarme de alefa ny gendarme ao amin'ny commune de antaninao avy aiza ahoana na tonga anao teto niaraka tamin'ny nenitoanay de nentin'ny nenitoanay tamina toerana anankiray hoe hiasa hony de avy eo tsy tian'le olona hono ny fomba fiasako de aiza nenitoanao nitondra anao tsy hitako tampoka teo nenitoanay de ahoana na tongavanao tety de nisy olona niantra de hoe janony eo amin'ny commune Betatafika de nijanona eo de lasa tena andraikitra mihitsy de tonga any de isaoran'Andriamanitra fa tafaverina tanteraka amin'ny ray aman-dreniny ary rahanay miasa amin'ny gendarmerie zay isaorako eto ny commandant de brigade ny Fenorivo sy ny chef de poste ny Falerivo sy ny chef de poste ny Apitatafika sy ireo élément gendarme rehetra miara-miasa fa tena mirindra sady tsara mazava ny fomba fiarahana miasa. Fantatry ny ray aman-dreny ve le zaza nefa hoe hoentina avy any de apetraka eo amin'ny commune Apitatafika io monsieur le maire? Le ray aman-dreny anaterana azy le ohatry ny hoe any Fianarantsoa-Tsiana Andramasina de zao moa teknôlôjia efa mandroso be de tonga de atao WhatsApp direct eo de hoe zay zao efa mitady ny zanakay efa 3 andro zay tsy hita de misaotra betsaka anareo commune Apitatafika fa hita ny zanakay de tena hoe io izy atolotra tena alefa en direct mihitsy amin'ny WhatsApp de tena tafaverina ao anatin'ny fianakaviany rehefa jerena zany de hoe ianao ve nisy namono de nisy nitsapatsapa tompoko ny vatako fa avy eo tonga de ohatry nasainy zareo nandehandeha fotsiny de tsisy tohiny de ianao zany nomeny zareo sakafo nomeny fitafiana de ahoana fotsiny na tonga anao taty de hoe nisy olona niantra de nalefa taxi borosy na nandeha taxi de tonga nijanona ety de fa nisy fotoana izy io tena mamay mihitsy de nalay volanay ary tena hitako mihitsy hoe tena hafa mihitsy le retsy ty ivoahan'ny voly ty miantso mpiara-miasa fa ny aina an'Andriamanitra izay foana no atao tsaina tsy misy mahavity aina raha le tsy fandriam-pahalemana teo nisy an'ilay tena olona nitetehana tena reny efa mihoatra mety tena tsy olona efa tsy manana fanahy maha olona intsony reny de raha reny kosa aloha tsy mametsy ny fitsaram-bahoaka lalàna koa nefa milaza fa mody manao kidaladala de rehefa adala de tsy azo gadraina tsy azo tsaraina de hain'le mpaniraka azy mihitsy zany le izy de manao an'le mody adala io de fa raha ny fianakaviana akaiky kosa aloha ny tratrana ny tena hoe zanaky ny namana elatsiny elampondro zany hoe monsieur le maire ke zany makasitraka an'le fitsaram-bahoaka raha zany fanazavanao zany raha fitsaram-bahoaka ka tena voamarina fa tsy tondro-molotra ka tena voamarina kosa tena tsy anafina fisamaka to zay ny hevitra zay tsy hevitra ny fikambanana akory fa hevitra za manokana de inona zany dispositif na ny karazana hoe fepetra ny raisinareo eny amin'ny commune Apitatafika mba hitandrona ilay resaka insécurité ty satria moa ny chef district tamin'ny alalan'ny ministèran'ny antany sy ny fitsinjaram-pahefana nanangana an'le de efa nanao antso avy koa ny PRRM hoe andao samy ivondrona daholo tsika menakavy de mitondra ny anjara-birikany de natsangana zany ny andro masom-pokon'olona de manao ny adidina hoe aizy nareo avy aizy nareo de savaina raha ohatra ka mampiay le tomobile tsy misy zazafenina veatona sanatria olona fatorana de mety tsara ka satria ny Apitatafika mizara hoe tena misy tena tia andrenivohitra reo hitantsika manamorona ny lalam-pireneny reo fa mbola commune Apitatafika manana fokotany 10 any anatiny any zay tena manao fiainana mba mivoatra tanteraka mihitsiny mbola tena fiainana mba mivoatra tanteraka any mbola manao tononkalo any amin'ny ariva mbola manao an'ireny fiarahana miodikodina miaraka amin'ny ray aman-dreny be ao toerana toteny reny mbola zay ny any anany de any amin'ireny zany tena milamina tsara ary reny mifankafantatra tsara hoe zanakizy izy ny olona vaovao iny tsy mipetraka tiny zany hoe moramora ihany zany fe an'ilay insécurité raha izay
raha eo ampita-tafika aloha tena isaorana ny andro masobokin'olona, isaorana ny vahoaka ray manontolo, isaorana ny gendarmerie fa milamina aloha hatreto hoe reny hoe misy olona maty reny hoe ny vonoana teny ampita-tafika reny reny ole mifanenjehana taty amin'ny ville de tena règlement de compte de any ampita-tafika no voatifitra fa tsy olona avy any ampita-tafika reny. Efa elaela roa taona manko nisy an'izay fa ohatrany raha tsy diso olona avy any Anosy de nitsoaka de tany ny tratra. Fa amin'ny ankapobeny zany mifankalala le fiarahamonina eny de mirindra tsara. Eny ary hiditra amin'ny resaka politika vetivety monsieur le maire raha sitraka misy ny fionan'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika sy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ary ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Raha eo amin'ny tontolo politika no resahantsika sy ny toerana misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao, raisinareo tahaka n'inona sy inona ny mazava-dehibe an'ilay fionana raha hoe politika ny resahantsika ho an'ireo olon-dehibe sy olo-maventy ny firenen'ireo? Raisitsika ny hevitry ny Union Africain. Zareo tsy mbola tena mankatoa an'izao fitondrana izao. Fa ny tombony de hoe afaka mifampiresaka. Satria ny filoha mirahalahy teo aloha manana ny traikefany. Ny anankiray tena manana traikefa ara-ekônomika. Ny anankiray kosany manana traikefa amin'ny resaka fambolena sy fiompiana indrindra. De ny fitantanana. Tamin'ny andron'ny filoha teo aloha nanana taux de croissance matanjaka be tany amin'ny filoha Marc Ravalomanana. Fa io mpanatsatso be da be. De nolazaina fa tena tsy nety le izy. Fa netika. Nety zany fa le izy ko tsy mora aloha. Misy ko voakitikitika ny tombotsoany, io moa tsy maintsy tratra an'izay rehefa miovaova ny fitondrany. Fa raha politika zany ny jerena de hoe afaka ilazana fa afaka mifampiresaka ny mpitondra malagasy am-perinasa sy ny efa tsy eo an-toerana intsony de mifagnome hevitra. De dikan'izany hoe misy filaminana ara-politika zany raha ny endrika aseho an'ireny ho an'ny firenena hafa ho an'ny Madagasikara. Zay de manokatra varavarana ny olona zany hoe aiky io sy nareo efa afaka mifampiresaka mifampihaino tsara koa. Eny ary mandeha be ny fotoanantsika ilay resaka tanimena be, raha ny zavatra hita eny an-toerana monsieur le maire efa manomboka mandeha ny fananganana foto-drafitrasa eo amin'io tanimena be io. Inona le ho atsangana eo de inona ny tena tanjona ao anatin'le izy hoe tombontsoa an'iza no aorina amin'io toerana io? Mpandrarà ny tompon'ny tanimena be. Tanimena be de tsy tanim-panjakana, tsy tanin'ny commune fa tanin'olona maro be ny vidiana mpandrarà. De manangana orinasa izy. Inona ny tanjona? Amorona asa. De samy mahazo tombotsoa ny tsy anasa. Mahazo azy, zareo mahazo ny tombony, ny commune mahazo ny hetrany, samy mahazo daholo ao anatin'io. Ny mpanao sakafo tselika mahazo ny anjarany. Tena io le famoronana azy. Ary tamin'ny 17 taona lasa ny tena nanana an'io viny io. Hoe na inona atao mianatra ny mpianatra de andeha atao anatin'ny hoe mahavita an'le sekoly le commune. Raha ohatra ny commune ampita-tafika de tena fampanantenan'ny tenanay mihitsy na tonga ny lycée public. Zay efa misy mpianatra 700 amin'izao fotoana zao. De vita ary reo de makany amin'ny université reo mpianatra reo, na miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana, na eto an-toerana na any ivelany. De rehefa vita zay fianaran'izay andeha ataontsika hoe tonga hatrany amin'ny doctorat na atao hoe mahazo maîtrise na licence. De inona foana ny farany? Tsy maintsy mitady asa. De aiza mahita asa? Tsy maintsy maneho mpampiasa. Ka raha hitangorona eto amin'ny fanaovana politika eto fotsiny tsy menakavy de lasa le politika ny tena ohatrany hoe masoandro mipotsaka avy any an-danitra de io ny tena tsy mahazo miala amin'io ka na ny foto-kevitra ara tsy mifanaraka amin'le izy de io ihany aloha no arahana. Ohatra hoe tao anatin'ny amin'izao fotoana zao de misy zareo samy zareo ihany tena nisy mifanakina be tamin'ny aina aman-jery. Fa no le fahamamiany le toerana sy le tombotsoa de aindray afaka miaraka indray reto olona mifanakina be tamin'ny mbola tsy tonga zany hoe
fitondrana fanavozana zany de mijery le vahoaka hoe ao tsara ve tsika zany tena le vola marina tena baiky marina le vola hoan'ny zareo de le asa foana e tsy afaka mandohetra ny olona raha tsy manana asa, tsy afaka mamelona ankohonana ny olona raha tsy manana asa, tsy afaka manofa trano aloha aty am-piandohana de avy eo manorina trano, mividy tany manorina trano, mividy fanafody satria tsy maintsy marary moa aiza ary nanaovana an'izany rehetra zany. Fa le tombony hoan'ny vahoaka nampita tafika mihitsy ny tiako antaniana hoe inona le tombony zany ankoatran'ilay hoe etra miditra any amin'ny commune? Valopolo isanjaton'ny mponina nampita tafika no hiditra iasa eo tamin'ny Menabe. Misy fifanarahana an'izay ve? Misy fifanarahana amin'izay. Anatin'le cahier de charge zao amin'le ciment global. Misy an'izay fifanarahana izay. Ary efa teniko tamin'ireo mpandrarah reo, zay ny nahatonga tsy nanao député. Satria ametraka an'le olona eo an-tanàna aloha. Alao ny olona eo an-tanàna azo asa. Fa ninona tenenintsika tsy mitovy ny olona voka sy ny olona tsy ninana. Raha hevitra ray no atao, tsy mitovy mihitsy. Tsy mitovy ny olona manana asa raikitra sy manana asa tselika. Tsy mitovy mihitsy zany. Aleo isy fahamarina toerana. Ny olona anankiray na lahy izy na vavy, renim-pianakaviana na ray-pianakaviana, de amin'izay fotoana izay izy mahafantatra ny adidy tokony ataony. Ahoana moa ny ahatonga ny hoe pression fiscale ohatra ny hoe ny etra-trano. Ko ny sakafo hoan'le olona ary manahirana azy. De zay mahatonga ny rehetra samy mitaketra. Ainy de alaonay aty amin'le tena hoe ahoana no ahafahana mitaketra, omena asa le olona, de omena enim-bolana izy na herintaona de aorianan'izay izy mba alefaso amin'izay ny commune rehetra e. Zay ny le izy e. Tsy atao tery vaimande fa mba omena koa izy aloha satria any anaty somary any anaty lavaka no miakatra de aleo izy hiakatra tsaratsara de any amin'izay izy rehefa afakafaka izy fa mba hoe jereo ny entranareo fa ny tanàna iombona antsika ity e. Mahakasika ilay fikambananareo ben'ny tanàna somary iverena kely monsieur le maire alohan'ny tena amaranako an'ilay izy, inona marina tena tanjonareo ao anatin'ity fikambanana ity ho fampiarovanareo samy ben'ny tanàna ve? Ny tanjona ao anatiny de hoe ametrahana ny asan'ny ben'ny tanàna fa olom-boafidy tokony manana toerana maizy azy ny ben'ny tanàna eto amin'ny tany sy ny firenena. De miodikodina ao anatin'izay daholo zany ny ezaka atao rehetra. Zay. De ny fifampizarany ny ben'ny tanàna. Ao ny manana fahalalana kokoa, ao ny manana traikefa kokoa, ao ny vaovao dia atambatra hoe hifampizarana. Hoe ity raha misy décret anankiray mivoaka, ohatra hoe le décret 2026-1256 mikasika an'le hoe indemnité de déplacement iny. De miaraka manao interprétation ny maire hoe tsika ve tafiditra ao anatin'io, ka tafiditra tsika de aiza ho aiza ao anatin'io. De ahoana ny fomba fampiarana amin'io amin'le hoe 25 km géographiquement miala amin'ny commune. Reny zao ny décret vaovao. De mifanakalo hevitra eo fampianatra eo e. Fa anisan'ny tena mba takin'ny ben'ny tanàna ihany koa zany de hoe eo lay mangataka amin'ny filohan'ny fanavozana hoe misy commune tena lavitra be an'ilay district, na lavitra be an'ny banky, na lavitra be an'ny trésor, de mangataka koa zany mba hisin'ny atao hoe moto. Tamin'ny andro ny filoha Marc Ravalomanana, faraparan'ny mandany nahazo moto daholo ny ben'ny tanàna, ary tsy mba nanavahany loko politika fa nomeny daholo. Fa tamin'ny andro ny filoha teo aloha de izay voafidy tamin'ny antoko tiako Madagasikara rehetra ho an'ny district Anatsimondrano tena tsisy nomeny mihitsiny. Ary nataony Ampabemaso hoe nareo tsy RD, nareo tsy mahazo. De efa nomenimeny daholo ary ny azoko. Fa zany nga nahatana fitondrana? Tsy nahatana fitondrana zany. Fa rehefa manao ny tsy mety de hiaran'ny atezeram-bahoaka. Raha volany manokana io tena tsara tsodrano zay anaovany azy. Fa volam-panjakana ny vidanana an'io de
tokony tsy hanavahana ohatry nataon'ny filoha Marc Ravalomanana. Eny ary tapitra ny fandarantsika monsieur le maire, inoko fa misy teny avy aminao indrindra fa afatra ho an'ireo ben'ny tanàna zay mivondrona ao anatin'ny fikambananareo ao anatin'izao fanavaozana sy ny hoe mbola ofionana zay ho ataonareo amin'ny filohan'ny fanavaozana zay. Afatra ho antsika ben'ny tanàna e, na dia ataontsika hoe miemotra ny daty andraisan'ny filohan'ny fanavaozana antsika, de tena mieritreritra antsika izy ary azo tsapahitanana zany amin'ny alalan'reto décret nivoaka tato ato zay tena hoe miatraika amintsika vondrom-bahoaka izy tsinjaram-pahefana. Izy kosa nefa efa nampanantena fa tsy maintsy isy fotoana romeny élan tsika raha zay no azo ilazana azy fa tsy maintsy ho tafahoana ny tisy maniny ary mahazo mananteny tsika satria olon-dehibe izy. Tsika koa tsy manome tsiny mihitsiny satria hitatsika ny fandaharam-potoanany fa tena mafy de mafy mihitsy n'ilay fandaharam-potoana. Andro manalina izy tena mandeha foana fa manana tsirim-panantenana tsika hoe ho raisiny n'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana. Ho antsika ben'ny tanàna ihany koa de efa naheno ny fitondram-panjakana fa tsy avadia amintsika no iangan'izany hoe hanozongozona fitondrana zany. Zareo efa lasa teo nefa tsy manana seza koa fa ny ben'ny tanàna ne tsy manana olana amin'ny fitondrana fanavaozana ary anisan'ny tena hoe manohana an'le fitondrana ary ny tenanay tsy miteny amin'ny anaranay manokana fotsiny fa ao anatin'ny fikambanana mihitsy ny tenenana hoe rehefa miseho any amanjery na mikabary masom-bahoaka de mitena Babaimaso hoe ny fikambanan'ny ben'ny tanàna eto Madagasikara dia manohana ny fitondrana fanavaozana. De tena iainana mihitsy zay fa tsy tenitenenina fotsiny akory de mba tompona andraikitra. De ao anatiny ao tsika misy solotenantsika andray fitenenana de marary antsika moa efa fantatra amin'ny ankapobeny de manamafy zany no ataontsika zay. Mankasitraka anao Andriamatoa ben'ny tanàna nanaiky ny fanasana tato anatin'ny fandaharana tsara-pahatsahivina anao mpijery fa Andriamatoa Rado Raparawel ben'ny tanàna ny commune Ampitatafika filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna no vahintsika tamin'ny ity androany ity ary amin'ny mahazay filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna zay no nanasana azy teto amin'ny fandaharana androany hinona fa tafampitany amin'ny fitondram-panjakana zay etaetanareo izay isaorana mankasitraka indrindra manantena mbola iana aminao amin'ny fotoana manaraka. Vonona foana ifampizara mankasitraka ny televiziona MBS ny mpanao gazety ato anatin'ny fandaharana dinika sy ny teknisianina any ambadika rehetra any indrindra ho antsika vahoaka afaka nanaraka n'ity fandaharana ity samia ho tahin'Andriamanitra tompoko. Mankasitraka anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isaorana ny teknisianina mametraka ny soavatsara ho amin'ny manaraka indray. Tompo klasy tompoko vavy.